ny plan de redressement tsy zavatra mivaingana loatra, ny personnel nefa nalaina ihany any kitihana meloa le tena mba hoe politika mazava inona zany ny tena ho ataony anarenana ny Air Madagascar tsy hitany tena décision raisiny tao zany de nanala tamin'ny Air Madagascar an'le service end-ligne izay teneny koe nampiditra vola nampienany karamany nampienany personnel zany amin'ny ankapobeny de ny supprimer an'le ligne Asie zany zay mazava ho azy fa tsy hita aloha ny tena fetraka an'izay ao anatin'izay tena hoe véritable redressement any Air Madagascar. Piasa moa de mametra-pantaniny raha tena le satria le fomba miprésentena an'le DG tamin'ny fotoanandro hoe zany ny tena spécialiste ny redressement ana compagnie en difficulté madinidinika ohatrany atsika tsony fa mifantaniny toera tena manapaizana marina ve tsy tokony tany am'le hoe productivité zany no inona jerevanao zany ohatrany hoe anombonao anazy voalohany fa fanenana piasa, fanenana flotte, fanenana nombre de vol, fanenana activité zay vao maika aza miteraka réduction ana productivité zay no tena ataon'le DG zany. Zay le mahatonga na amin'ny teny ohatrany hoe fanampitehana afahana mivarotra ambogadany orinasa zany de ny olana ary zay no mahatonga ny mpiasa mitaraina zany de ny hoe miravoravo tanana ny mpiasa satria nahita an'ireny hoe nygadraina ny sasany de mahita ny dégâts ataon'ilay teratany vahiny ihany koa de mahita an'le hoe ny mpiasa voaraoka izy efatra amin'ny rahalahy tsy réintégré hatramin'ity androany ity nefa décision de justice souveraine indépendante manana maizy azy fa tsy rarahiny ny vazaha satria ny vazaha mieritreritra hoe cautionné à 100% par le régime, par les dirigeants de manao an'izay tiany atao de mbola ohatrany hoe alay mpanatsika zany mieritreritra hoe mbola mipetraka tokoa ve ary mbola marina tokoa ve le fieritreretany hoe mbola manana toe-tsaina voazanaka tsika malagasy satria raha vao vazaha zay ny eo raha vao vazaha zay koa no midrikina hoe za tsy anao de tsisy samy baiko tsisy samy tena azy hoe tsy maintsy tanterahana fa didim-pitsarana malagasy ohatra mikofoka ataontsika hoe zany hoe kofokofoka ihany le piasa zany mba hoe mitondra le décision makany aminy fa tsy rara iny zany de tsisy samy teny azy satria moa izy zany hoe vahiny zavatra zay le teneniko anareo teo zany hoe nyteny anisan'ny nampifandona nefa ny régime Ravalomanana tamin'ny piasan'ny Air Mad le vahiny allemand reo fa vitan'ireo piasan'ny Air Mad reo nanala ny teratany vahiny nanalandreo allemand reo tamin'izany fotoana izany ary mitombony kosa ho an'ny Marc Ravalomanana aloha tamin'ny raha-pitaina zany rehefa tena mafy le grèven'ny Air Mad tamin'izany de nilefitra Marc Ravalomanana nanala le piasa le mpitantana allemand tao anatin'ny Air Mad zany hoe mbola nieno ihany zany le Air Mad de nieno ihany le piasa fa ankehitriny le mpitondra amin'izao fotoana izao tena tsy mieno mihitsiny ny atsekilany ihany koa moa zay ngamba loatra hoe toe-tsaina mbola voazanaka fa tsy de samy drikina firy le syndicat sy ny délégué ao anivon'ny Air Madagascar rehefa vazahany eo fa rehefa gasiny eo mahavita manao grève ohatran'ireny hoe Ajara Elson DG de navita nanao grève be fa ankehitriny zany hoe satria vazahany eo zany de tsy mandeha am'izay loany le compagnie fa tsy afaka mihetsika loatra firy le syndicat sy le délégué asa inona reny no mahatonga an'izany izy raha teo ihany koa moa fetsy le personnel le ataontsika hoe ancien dirigeant tao anatin'ny Air Mad teo aloha zany nalain'ireo pecheny daholo ihany de napetrapetrana any anatin'ny structure samihafa ny Air Mad ihany ohatrany hoe somary maîtriseny zany fehezany zany mba tsy hetsika firy zany ohatrany hoe tsy afaka anao ninina zany de mazava ho azy moa ny baraingo teny hoe le ampimpon'ilay malagasy mihitsy ao anatin'izay raharaha izay mitranga ankehitriny zao tsy hitatsony zany zay zavatra mbola hoe azo andraisana le raharaha zany ny vaovao farany re azy eo anivon'ny Air Madagascar de ny hoe ajanona ny fiarah-miasa amin'ny Air Atlanta fa hivadika indray zany amin'ny fiarah-miasa amin'ny high fly zay zany resaka mandeha zany hoe même procédure ihany zany fa ohatrany hoe soratana amin'io compagnie Air high fly io indray zany le Airbus anankiroa fa tsy ho atao amin'ny Air Atlanta zay indray zany resaka mandeha am'izao fotoana zao etsekilan'izay efa kivy sahady miravoravo tanana ity ampiandoana sady tampiasa satria andeha amin'ny ty volana marsa ity indray zany lay hoe audit vaovao momba ny mety ialany Madagasikara na tsy eo anatin'le annexe B de ny piasa moa de efa ohatrany hoe cinéma ihany io satria raha zao état actuel raha zao zava-misy ankehitriny ao anatin'ny Air Madagascar zao kely de kely ny finoana mba tsy ilazana hoe tsy misy mihitsy azy ny finoana
na ny chance zany ny heritsika atafavoaka ny Air Madagascar ao anatin'izay annexe B zay. Ny antony moa anisan'ny teneniko anareo teo de mpitantana teo aloha efa tsy natafavoaka nandritra ny taona maro ane no hita ao ankehitriny de reo ihany zany mbola manodikodina amin'ny baolina ka ianao ve de mieritreritra hoe on fait pas du neuf avec du vieux ozy ny teny vahiny. Ianao ve de mieritreritra hoe le mpitantana sy le mpiasa efa namono ny Air Mad d'une manière ou d'une autre nandritra ny taona maro no avita indray amoaka an'le Air Madagascar ao anatin'ny annexe B amin'izao fotoana izao de mazava ho azy fa kivy le mpiasa, mazava ho azy fa ohatrany tsisy fanantenana zany le Air Madagascar. Zay no mahatonga amin'ny tenanareo zay rehetra nazavaiko lava be taminareo androany zay anairako ny sainareo amin'ny ankapobeny ndraso afaka mametary marque vitsivitsy anareo ako amin'ity maraina ity ilazako anareo hoe zao angeny fampitehany zany Air Madagascar izany meko tare marque kely zany anareo raha ny ohatrany hoe zany hoe avoakany le fanadihadiana nataony fanadihadiana zany natao momba n'io Air Madagascar io de itenenako anareo zany hoe potika tanteraka le compagnie amin'izao fotoana izao ka anairana hoy ny sainindreo le ancien dirigeant ancien cadre anaovana antso mihitsy zany hoe mitsangana fa potika ity orinasa ity amin'izao fotoana ankehitriny izao ary tena tokony mihitsy hojerena ao anatin'le plan de redressement ny Air Madagascar zao de mametary marque anareo reto daholo ny personnel eritrereto no éliminena zany ao anatiny io le hoe eo amin'ny 400 eo zany amin'ny ankapobeny le mpiasa zany ny eritreretiny hoe éliminena raiky amin'ny valopolo aloha ny CDD eritreretina ho éliminena zany 200 le mpiasa efa raikitra zany 970 le atao hoe aide intérim zany ary 410 le nalaina zany ohatrany hoe efa atao sady manko le izy efa mandeha manko le fanesorana mpiasa tsikelikely 410 tao anaty le hoe MG Andlin zany hoe alaina tao amin'ny Air Mad de alefany am'le MG Andlin zay zany amin'ny ankapobeny ohatra zany zay resahako anareo zay itsakilan'izay meko taremarika anareo amin'ny resaka le Airbus A340 zao de mbola etreto hoe ny anankiray zany zao de efa tsy miasa indray taorinany le suprimena ny le vol nakany Asie de tsy miasa le Airbus A340 nefany andoavana araka ny teneniko anareo andoavana hatrany amin'ny 487 000 dollars par mois 487 000 dollars par mois ary ny tena zava-doza am'le izy am'izao tsika amin'ny teny zao mbola misy trosany Air France non ny Airbus zavady Air France eny mazava satria flotte Air France teo aloha io 23 587 200 dollars zay mbola trosany zay zany mbola tokony aloha amin'io le Airbus io le Airbus A340 anankiray de mbola misy hatrany amin'ny 16 848 000 ariary dollars azafady fa tsy ariary zany vola botritra fa dollars tokony mbola aloha amin'ny Air France kanefany ny valeur marchande zany hoe ny vidiny zany tombanana sisa nakatsika anazy ny prix d'achat-ny tamin'izany fotoana izany de 28 500 000 dollars le anankiray le teo aloha zany satria roa le Airbus 340 ny teneniko anao de le azo voalohany 28 500 000 dollars le azo faharoa 38 500 000 dollars kanefa raha tombanany eo amin'ny marché amin'izao fotoana izao zany de tsy misy afa-tsy 7 millions de dollars sisany mety ho vidiny ary 8 millions de dollars le anankiray 7 millions de dollars le voalohany de 8 millions de dollars le faharoa etretsika am'izany inge fahavoazana tsy roa amatany le compagnie fa mba niezaka nanao négociation tamin'ny Air France ny mpitantana ny Air Madagascar mba hoe ndao réaménagena le contrat am'le Airbus A340 fa tsy niabotira zany hoe tsy nisy valiny zany tao anatin'izay resaka rehetra izay tsy resahatsika ny hoe koa ny vidiny solika zany zay mitangana de mitangana mihitsy
rampitaina tamin'ny ataotsika angambany hoe taona 2015 zany zay angamba filazana efa plus de 13 millions de dollars izay kohana fiolona izay ho an'ny Air Madagascar. Efa Air Madagascar efa tsy manam-bola io zany fa mividy solika amin'ny vidiny faran'izay lafo tahaka an'izany. Tsy resahantsika ihany koa ankoatran'izay rehetra izay ny hoe message tamin'ny fivoahan'ilay sy le hoe amortissement moa zany fivoahan'ilay Boeing 737 anankiroa le niteneniko anareo hoe naverina zany tsy voavitra akory nefa mbola tsy maintsy restauré comme neuf araky ny teneniko anareo dia zay nandanina vola be daholo zany. Ratsorina zany zay rehetrarehetra teneniko anareo zay dia hoe potika tena tsy hoe roza intsony zany tsy hoe mena intsony zany ny situation financière ny situation économique an'le Air Madagascar fa tena efa hoe en phase terminale mihitsy raha ohatra hoe cancer zany dia efa tena any amin'ny dingana farany mihitsy zany efa andala-pahafatesana zany efa mamony aintsi-kelikely zany le compagnie zay ve ny tanjona atao anatin'ilay zay zany le paraingo tiatsika ho napetraka atao anatin'izay dia zay le fanazavana natongahako nanazavanareo hoe raha ohatra n'izao no izy dia mifoaza mitsangana daholo tsika rehetrarehetra zay mety mba ho voakasika zany hoe mba miantso zany tsika ny ancien dirigeant na ancien ministre na ancien membre ny CA na ny mpanao gazety ihany koa azy mba hoe tokony isy zany fotoanandoha ngamba zany ohatrany hoe ahoana ny anaovana ny Air Madagascar io fotoanandoha lehibe ngambany zany raha ilaina na olon-tsotra hoe tokony mba miady hevitra momba ny Air Madagascar zany dia atao le débat zany dia apoka eo daholo hoe inona ny mot MAUX inona ny mot mahazo an'ity Air Madagascar ty dia inona ny mety mba azo anarenana azy re inona ny fomba fijery itovizany dia mba tsy fantatro hoe mba hanaovana atao vaindondra raha mihitsy zany nijerena le Air Mad fa raha ohatra n'izao tsika miteny zao dia tsy ho tafavoaka isika satria potika tanteraka izay compagnie nationale izay.